mbola am'izay taranja bola lavalava izay ihany koa eny amin'ny firaisana fahaefatra eny kosa indray izy ity ho fampandrosoana sy fampiakarana ny avo teknika nyreo mpilalao bola lavalava eny amin'ny firaisana fahaefatra iny dia mikarakara fananana ny fikambanana 3F4 mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny fikambanana Ramangala Lalaina Michel. Am'izao fijoroan'ilay fikambanana 3F4 zao zany ety amin'ny firaisana fahaefatra de karakara tournoina rugby zany zay hoe atomboka amin'ny rugby le fikarakarana an'ilay sport ety amin'ny firaisana fahaefatra de misy tournoi zany karakarainay manomboka amin'ny lahady zao 17 février de io fikarakarana an'ilay tournoi io zany zay andraisan'ny première division élite 2 de deuxième division de troisième division ety amin'ny firaisana fahaefatra de vehivavy ihany koa saingy le vehivavy zany mbola noho ny manakoroa an'le vehivavy ety amin'ny firaisana fahaefatra de nanasa zany zay fileuvana vehivavy zay ao anatin'ny ligue-ny Analamanga ihany zany manampy anay ao anatin'le tournoi zay karakarainay. Inona moa zany ny tena tanjonareo hoe ny antony mikarakarana an'ilay fananana? Ny antony le fikarakarana le fifananan'ny rugby aloha zany voalohany indrindra eto amin'ny firaisana fahaefatra mba voalohany indrindra aloha ampiraisana saina andreo ankizy mpanao rugby eto amin'ny firaisana fahaefatra ireo hoe itsika mba mila mirahina ao anatin'le tontolon'le rugby zany de zavatra anankiray mba etaetanay koa zany mba hoe tiana ho hitan'ny olon-dehibe sy ray aman-dreny mpitatanao amin'ny fédération na ny ligue hoe izahay ety amin'ny firaisana fahaefatra koa mba manana sélection kely mba ahafahanay hoe mba atolotra andry zareo akoatran'ny hoe Champions League foana andraisiny zareo reo zay efa manana ekipa tsara ankizy mahay milalao baolina rugby ihany koa mba tokony manana chance ho tafiditra ao anatin'ireny sélection anamaki ireny ohatra.